ny tohivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahadimy. Ampifaliana no iarabana finaritra anao tonga soa ao anatin'ity fandaharana mamatonalina ity. Fandaharana manokana ifandrombona ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara ary ny tohivaka ny fahamarinana ao anatin'izao fankalazantsika ny fetim-pirenentsika malagasy izao. Manasanao andao hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, indreto izahay mifaly eto anatrehonao satria enonay hoe tombony lehibe ho anay ny afaka miara-mandray ny teninao any amin'izay fomba hamanginao anay ankehitriny na amin'ny alalan'ny tambazotra samihafa na ny hainao manjery fa ianao mihitsy ninona fomba ndraisanay an'izany dia ianao no te-hiteny aminay manokana. Mankasitraka anao zahay afaka andray ny teninao amin'ny tenin-drazanay, afaka manana ny fanahinao Andriamanitra mampianatra anay izay angatahanay mihitsy tokoa ankehitriny anokatra ny vavahady-tsainay rehetra dia ahatonga anay hazava aty anatinay ny tianao ambara. Mitenena fa vonina iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity anio ity dia manohy ny fandinihana ny tantara na mpanjaka anankiray isika. Mpanjaka anankiray eo am-bokin'i Daniela, Nebokadnezara mpanjaka izay ho resantsika izay. Mpanjaka manokana satria izany mpanjaka tena nanana ny lazany, tena na voatsangana fanjakana lehibe mihezinezina. Fa mpanjaka izay tena tian'Andriamanitra koa nefa ka nanarin'Andriamanitra. Tao anatin'ny fananaran'Andriamanitra azy indrindra no andeha hojerentsika sy ianao amin'ity anio ity. Manasanao hanokatra ny baibolinao andao hiaraka hijery amiko ny voasoratra ao am-bokin'ny Daniela toko 4. Ny Daniela toko 4 fijoroana vavolombelona nataon'ny Nebokadnezara. Zay no hitantsika ao. Ao amin'ny andininy voalohany tantarain'i Nebokadnezara amintsika hoe za Nebokadnezara niadana tao an-tranoko ary faly finaritra tao an-dapako. Raha dikatsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsotra be. Tena mpanjaka tafa pitarika tonga tany amin'ilay heverina hoe faratapon'ny fahefana, ny fanjakana, ny fananany arena be, na vory arena be mihitsy izy. Tsy hoe arena fotsiny fa tena lehibe dia lehibe ny fanjakana. Heverina hoe tany amin'ny 70 taona mahery kely ny nahampanjaka azy no nisinty zavatra tantarainy amiko sy aminao ity. Ny zavatra nisy rehefa niadana sy finaritra tao an-tranony izy tena nofy Nebokadnezara ary ny lalina dia naharaiky tahotra azy ny nofiny. Rehefa raiky tahotra tamin'ny nofiny izy dia natsoiny ireo olon-kendry tao a Babilôna mba hanazava azy ny hevitry ny nofy fa indrisy fa tsy nisy afaka nahazava azy, soa ihany fa nisy an'i Daniela. Ary dia hitantsika eo amin'ny andininy 5 hoe noho ny farany dia niditra teo anatrehan'i Daniela. Ny fiantsoany an'i Daniela moa hoe Beltesazara amin'ilay anaran'ny andriamaniny tamin'ny andriamanitry ny Kaldeana, ny fomba niantsony an'i Daniela, anarana Kaldeana ny Daniela izay Beltesazara zay. Ny zavatra fantatritsika, mariantsika kely, tena niavaka ity Daniela ity, fa fantatry Nebokadnezara mihitsy hoe misy fanahin'ny Andriamanitra masina ao anatiny. Koa dia tsy nisalasala Nebokadnezara ny tantarany nofiny, le nofina araiky tahotra azy tamin'ny Daniela. Ny nofiny Nebokadnezara fitianiko aminao eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny 712 mahitantsika azy. Na nofina hita hazo goavana be izy, teo afovoan'ny tany le hazo ny naniry.
tena hatramin'ny farantany ngamba zany le ivo le angezan'le hazo ary tsy vitany hoe ngeza le izy fa avo de avo satria nanakatra ny lanitra ny ahavon'ilay hazo. De ny zavatra nitranga io hazo io mbola tegneniko anao ihany aloha le hitantaran'ny Nebokadnezar azy tsara tarehy be ny ravin'le hazo be vonony be le izy ary ny olona amin'ny tany rehetra de tahaka ny hoe mivelona amin'io hazo io de ny voromanidina rehetra feno vorona be eo amin'le hazo ary ialokalofan'ny bibidia ao ambaniny fa ny zavatra niseho na raiky tahotra n'ity Nebokadnezar ity de nisy tahaka ny anjely hitany nidina avy any an-danitra ny teny mafy hoe kapao io hazo io de kapaina le izy ary mianjiny faraiky ambin'ny folo rantsano aitsano ny raviny ailezo ny voniny aoka ny biby hipariaka ary ny vorona hibridana avy amin'le rantsany zany no zavatra eniny ary nitenenina koa hoe avela ao amin'ny tany eo amin'ny ahitra maitso ao an-tsaha le fotony de asiana fevisy varahana amin'le fotony ohatrany hoe fatorana zany le fototra le hazo sisa ny avela eo de zao ihany koa ny voalaza hoe aoka ny anjarany ho amin'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany aoka hovana ny fony tsy ho fon'olombelona ary aoka ho fombiby no ao aminy ary aoka ho fetrandro fito no olanina aminy. Zany le zavatra nampitahotra mafy a Nebokadnezar ka niantsony an Daniel no tantarainy tamin'ny Daniel. Andao aneva kitsika senao ny Daniel toko faefatra ary amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny faefatra-amby-roapolo rehefa hoe andeha ho teneniny Daniel aminy ny hevitry ny nofy. Zao no heviny hoy Daniel. Zao no heviny ry mpanjaka ary izao ny tendry ny avo indrindra izay miatra amin'ny tompoko lampanjaka. Horoahana hiala amin'ny olona ianao ary ny fonenanao any amin'ny bibidia ary ampihinanana ahatra toy ny omby ianao ary ho kotsany andony lanitra ianao ihany koa zany ho kotsany andony lanitra ary fetrandro fito no olanina aminao ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany amin'izay tiany ary ny nasainy namelana ny fotony ny fanjakanao mbola ampidiana ho anao tokoa rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka koa ao ka nikasitrahanao ny anatro ry mpanjaka ka de ny fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao ary ny fiantranany mahantra no eto mampitsahatra ny elokao fandrao mba ampaharetina hay ny fiadananao. Afatra anakefatra no andao hotsipiatsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra hevitry ny nofy ny Nebokadnezar fa nanaran'Andriamanitra ny Nebokadnezar fa nosoratana tao anatin'ity baiboly ity satria tian'Andriamanitra hitenenana amiko sy aminao fa indrindra hitenenana mivantana amintsika mpitarika rehetra na mpitarika eto amin'ny fanjakana malagasy isika na mpitarika araka ara-piangonana isika na aiza misy atsika de miteny amintsika manokana Andriamanitra. Ny zavatra voalohany tsy piatsika de ity resitsika eo amin'ilay andininy faharoa amby roapolo ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany an'izay tiany. Ny fahefana rehetra izay misy Andriamanitra no manapaka azy na fomba demokratika na fomba fahampanjaka na inona no mety misy rafitra eo amina firenena anankiray miverimberina atao anatin'ity bokyny Daniel ity fa Andriamanitra no tompony no teny farany ary izy no mametraka an'izay tiany eo amin'ny toerany fanapahana. Manasanao ane avadio kely eo amin'ny toko faharoa eo aloha kely eo fotsiny toko faharoa andininy faraiky amby roapolo
toko faharoa ary amin'ny andininy raiky amby roapolo zao ny soratra hoe izy no manaisotra ny mpanjaka sy manangana ny mpanjaka. Andriamanitrantsika io no manaisotra ny mpanjaka sy manangana ny mpanjaka. Any amin'ny toko fahadimy, afa-dio any amin'ny toko fahadimy indray nge ny baibolina hoe any amin'ny toko fahadimy dia mitantara ny amin'ny zavatra nahazo an'i Nebokadnezara tamin'ny zanany izay nandimby azy i Belsazara, zanany i Daniel. Manomboka ary amin'ny andininy 7 no hilazany izany. Hoy izy hoe Andriamanitra avo indrindra efa nanome fanjakana sy fahalebiazana sy voninahitra ary laza ho an'i Nebokadnezara rainao. Ary noho ny fahalebiazana izay nomeny azy, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra dia nangovitra sy natahotra teo anatrehany. Izay tiany ho vonoina dia novonoina, ary izay tiany ho velomina dia novelominy. Izay tiany hasandratra dia nasandrany, ary izay tiany hahetry dia hahetry. Nanana fahefana lehibe mihitsy Nebokadnezara. Kanefa mazava tsara fa Andriamanitra no nametraka azy teo. Ary amin'ny andininy 1 ary amin'io Daniela toko 5 io dia miverina trany ilay teny efa entsika tary amin'ny toko 4 manambara hoe Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany. Andriamanitra mametraka ny olona tsirairay eo amin'ilay fahefana. Na fomba inona natongavana teo dia Andriamanitra maso mandidy manapaka eo amin'ny fanjakana rehetra. Fa eo indrindra no mila raisintsika ny teboka faharoa. Ny teboka faharoa dia izao hoe ampiarin'Andriamanitra ampitarika tsy manaiky hahalala ny fiandrianany ny fitsarany. Ampiarin'Andriamanitra ampitarika tsy manaiky ny fiandrianany, tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra ny fitsarany. Raha mijery an'ilay Daniela toko 4 teo isika, teo amin'ilay andininy 1 dia tenenin'ny Daniela tamin'ny mpanjaka hoe zao no heviny ny mpanjaka, zao no tendry ny avo indrindra izay miatra amin'ny tompoky mpanjaka. Miatra ampitarika tsirairay ny tendrin'Andriamanitra. Aty amin'ny lafiny anankiray mety hitensika hoe tena nanao ny ketrika rehetra sy ny ezaka rehetra ary toa manana ny fahamendrehana rehetra hipetraka eo amin'ny toeram-pahefana anankiray. Fa mila azontsika tsara fa izay indrindra ny nananaran'Andriamanitra an'i Nebokadnezara, fa tsy nahalala mantsy Nebokadnezara. Andeha ataontsika hoe tsy te halala satria efa vao nanomboka ny serasera tamin'ireto lehilahy Hebreo babo fa tonga olom-panjakana ambony teo amin'ny fanjakana ireto, nanomboka nahafantatra an'ilay Andriamanitra ny lanitra izy, fa tsy mety mbola niondrika teo amin'ny fahefana izany Andriamanitra izany. Ianao ry mpitarika jaina, ho antsika rehetra malagasy tsy vaky volo, ndreo dia mahafantatra an'Andriamanitra fotsiny ihany isika, fa tsy mbola miondrika eo ambanin'ny fahefany, fa mety toy izantsika tany amin'ilay Daniela toko 5 le fitantarany Daniel n'ilay momban'ny Nebokadnezara tamin'ny Belsazara zanany. Enonao tsara ny toy an'izay teny izay, fa ndreo dia toy izao koa isika sy ianao. Tena nisandratra izy noho ny fahalebiazana izay nomeny azy. Fa andininy 20 fa noho ny avonavona kosa ny fony ary nikikitra tamin'ny firehareana ny fanahiny dia nahetry ny ala tamin'ny seza fiandriana ny fanjakana izy, ary ny voninahiny nesorina taminy. Dia norohana ny ala tamin'ny zanak'olombelona izy, ary ny fony natao tahaka ny amin'ny biby, ary ny fonenany tany amin'ny borikidy dia nampinanina ahitra toy ny omby izy,
ary kotsa ny ando ny lanitra ny tenany ambara-pahafantany fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany. Izany ny tenin'Andriamanitra mamitiny ny zavatra nitranga tao anatin'io Daniela 4 io fa nampitandrina nananatra mialohan'ny Nebokadnezara Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofiny ary sofanisy an'i Daniel hanambara aminy mazava ny hevitry ny nofy. Ny zavatra fahatelo raisintsika dia ao amin'izay indrindra tao anatin'ny fahasoavany sy ny famindrapony. Tao anatin'ny fahasoavany sy ny famindrapony fa io Andriamanitra io aneravako tsy mijanona amin'izao izy rehefa mahita avonafo-po, rehefa mahita fireharehana, rehefa mahita fieveran-tena ho zavatra, fa ny tenin'Andriamanitra milaza mazava fa manohitra ny mpiavonavon'Andriamanitra, manohitra ny mpiavonavona. Fa izao tena feno avonavona tao anatin'ity Nebokadnezara ity, fa mbola tao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra dia nomeny an'le nofy izy hampitandrina azy, nomeny an'i Daniel izy hilaza aminy ny amin'ny hevitry ny nofy. Hitanao le sary nomen'Andriamanitra, le fahitana nomena azy, nambara hoe kapao io hazo io fa navela isy fotony kely ny janony ary narovana mihitsy ara le fotony kely fa nandritra ny 7 taona, satria rehefa toizantsika ny tantara miseho ao tsy niova mihitsy akory Nebokadnezara raha nanarina, dia nandritra ny 7 taona tsy nisy mpanjaka hafa nisolo an'i Nebokadnezara fa voazona ny le fanjakany ho tafaverina aminy. Kanefa izao ny zavatra niseho izay 7 taona izay lasa fombiby ny fony, lasa dala izy raha izay zany ny fomba hitanenantsika azy tsotra, dia nirokahatra toy ny omby mandra-pahafantany, mandra-piveriny sainy, mahatonga saina azy hoe ay an'Andriamanitra ny fanapahany, izy avo indrindra no manendry ny olona tsirairay eo amin'ny toeram-panjakany. Mbola mamindra fo amiko sy aminao io Andriamanitra io. Matoa mbola maheno an'izao tenin'Andriamanitra izao isika, matoa mbola mandihy an'izao vanim-potoana ny fetim-pirenena izao isika, famindrapon'Andriamanitra izany. Dia miteny tsotra amintsika Andriamanitra, miteny tsotra izy, milaza araky ny 4:20 izay afatra farany ifampiresantsika an'io. Hoy tsara i Daniel miantso an'i Nebokadnezara hoe ko aoka ankasitrahanao ny anatra orim-panjaka ka dia ny fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao ary ny fiantranany mahantra no ento mampitsahatra ny elokao fandrao mba hampaharetina ahay ny fiadananao. Miantso atsika tsirairay avy, miantso ny mpitarika rehetra ho amin'ny fibebahan'Andriamanitra anio, mba hampaharitra, tianao haharitra ny fitahian'Andriamanitra anao, tiatsika ve, tiatsika marina raha ohatra ka tena manana an'izay fitiava-tanindrazana izay isika. Ndao hitodika any amin'Andriamanitra hahafantatra an'ilay tompony fahefana. Andriamanitra ny tompony fahefana, izy ny nanome an'io toerana misy atsika tsirairay io, na aiza na inona na inona toerana misy atsika. Raha ohatra ka tsy mbola manaiky an'izay tsika, fa mbola mieritreritra ny avonavom-po tahaka ny nataon'i Nebokadnezara, tsy fantatro hoe raha mbola misy famindrapo hoe anajanonana kely ka mety hiverenana ao aorianao lay zavatra fitahiana, lay toeram-pahefana misy atsika. Fa in'Andriamanitra no mampitsahatra an'izany. Any amin'ny Luka 4:7 andinin'ny 9 sy ny 10 amarana antsika sy ianao ny fiombonana amin'izao fifampizarana izao anio. Luka 4:7 izao ny tenin'Andriamanitra, mamoaza vomendrika ny fibebahana.
ary eo mianjiny 7 izy milaza indro izy efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sahady ny famaky koa ny azo rehetra izay tsy mamovo voatsara dia hokapaina ka atsipy any anaty afo. Tenin'Andriamanitra mazava izany mampitandrina antsika fa fahasoavana ny afaka maheno ny fampitandremana, maheno ny famindrapom-bola zarain'Andriamanitra amintsika izay mandrakizay tokoa ny famindrapon'Andriamanitra kanefa hisy fetrany amin'ny fiainantsika. Tandremo aravako fefeo apototry ny azo ny famaky meteza andray ny anatra fa Nebokadnezara tena nofaizin'Andriamanitra mandra-pahafatana fa Andriamanitra no manjaka amin'ny fanjakan'ny olona. Ianao ve efa mahafantatra an'izany ary mampahafantatra an'izany amin'ny hafa ve ianao? Hivavaka isika. Andriamanitra iray misaotra ny amin'ny tantara izay afaka eninay tamin'ity anio ity nampatsiahivina anay ny amin'ny nataonao tamin'ny Nebokadnezara. Nosoratanao ato ampatsiahivanao anay fa ianao Andriamanitra ilay avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakana rehetra manome izany amin'izay tianao ary manaisotra izany ho an'izay rehetra mety mizingizina mirimbelona tsy mahalala tsy manaiky miondrika eo ambanin'ny fahefanao. Andriamanitra mamindra-fo aminay tsirairay avy kasio amin'ny fanahinao zahay ho tonga amin'ny fibebahana ka tsy ho isan'izay ho kapaina satria milaza ianao fefa apototry ny azo ny famaky. Andriamanitra feno ny fanahy ny fahatahorana anao zahay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompontrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 13 andininy fa 5 amin'ny telopolo.